Tsitsiolo FM mamarolotra ao anao tantara nosoratany Volana Bality olalaoviny Pirakoto Faly Sinez miaraka amin'ny Ravo Ansaravaka nandray feo Laura Kines manindra ny lafiny teknika Dida Montero Panatotosy Djiad vono ianaka ijiro rehefa avy mamerindresiny ianao tsisy ampiasaitsika rapitso teny efa kelikely manko tsy nivatsika mianakatoko endre dadabe vonopoka sady mampalahelo tsika raha inana maizina rapitsoko ary fangaha tory sahady koa dadabe eny anaka tena efa reraka ko ato rehefa mboly maika fomaraina koa rapitsony anariny fakon'nyserange so dia lasa ny olona eo raha zany tarakely eko andray rery dadabe aleo fa ndeha maraina any amin'eny za dia angataka vola mba hanampy an'izay vatsitsika atoka ianao koa anaka aza makan'izay ianao fa mahaveala ireo ny fotsiny anyka sady aloha misy tony farany volana ihany tsika makany so dia ho tezy teo mamanao ka anahirana dadabe kosy mamako ane iny dadabe toko ty dadabe ihany ny teny hoe tena ty ahy izy fa mety hoe ny zavatra natezitra azy tamin'ilay izy nasika tamiko iny fotsiny en'le zanao ka zawady aleo dadabe ny makany fa ianao mandeha mianatra dia rehefa avy any dadabe dia mitondra zavatra ho an'ny zanany fa mila mianatra tsara finiavana eny ary mety zany dadabe endry nety zanaka dadabe ary aza dia miaro tobe anao anaka dia mivavava matory eny dadabe fa dadabe ahoana ny finiavana fa le rangaraty-saina be iny ve ho datako dia maninony zany tsy tiany ka sa zanaditra taloha ve fangamo tsy efa nilazaiko anao zany ntso ka izao tsy dadanao iny fa olona tiany mamanao dia tokony hajainao sy tiavinao fotsiny ny dadanao efa tsy atao amintsika tsony fa iza zany ny tena datako ry dadabe finiavana aleo fa lazaiko anao rehefa amin'ny fotoanany fa zao aloha dia patrika ny solon'ny dadanao ny zaza endro moa maninona makato zany mihitsy arako atory amin'izay anaka fa soavamandry ianao dia tsaroa foana hoe finiavana no anaranao dia tsy maintsy tafity ianao na eo dadabe na tsy eo endre dadabe tiako misaotra fa tiako raha eto anilako foana ianao satria ianao ny tena tiana soavamandry dadabe eny anaka ka zay ve sherisa mbola misy zavatra kao mandeha ny lahy zay tiany lahy mihitsy ampy ankizy vaty be ako dia aleo mandeha mijery zavatra eny amin'ny botika iny tsika sy ndreva eo misy jinina tiako be zay manko eny be ririkanikia kely isy andahoary faraparana andreto sao dia lasa n'olona eo zany jinina tia malalako be zany ka zay mihitsy ange le tsy afozako any lahy ty mahafantatra ny besoin le bandy piso kely ary aloha dia ndao amin'izay ary eny ary andohan'le addition vetivety chéri tokoa dia andrasao ivelany ao eny ary ohatry ohatray maro fa tsy miazo sy ny bandy kely ny ve jereo ny veto izy tena mifankatsisy ahy ihany izy dia zao hoe sisan'ny hafaran'le zanako tokana ngamba tena manitsy ny azy le valiko any an-danitra any tena tsy nahy mitay zaho dia zao sisan'ny hafaran'le zanako indrisy eny raha miraraka tsy azo rofona zany fa niazo anareo anan'izany dia mifitejana araka ny tena izy amin'ny finiavana kizy raha mbola velona koa ny tenako dia tsy maintsy tafitako ary iko ny manina trano ny zanako leromiko tena navita tsy niraraha zanaka tsony mihitsy fa dia any dia tsy re vaovao tsony raha mandreny mpandositra didy daholo zaka folina tsy pidin'le zaza zao aleo rangaha natonako eny fa sao dia hian'ny tenikany izy sady zanako io
manana zoiteny azy tsara mihitsy aka miaro fa oviana moa ianao ty anaka no voatonga saina amin'ny zavatra ataonao a tonga indray le rangahy efa azo amorotevany ity ahoana inona ihany ianao e tena tonga saina mihitsy za hoe ampiany fahoriana sy ny fijaliana ny ainako teo aminao sineny nareo milaza hoe ty ihany efa tsy hitako akory sady za koa leo any romi mamy lava mpamono vady sady mahantra velona ary nazahoako ankiala finiavana zaza tsy nyriko iny dia lasa amin'izay koa ianao mandeha any fa manimba maso ahy sady manelingelina amin'ny fahasambarako fotsiny miaro aza dia miteny ohatr'izany ianao anaka mbola tsy tavy zany zanako izany raha izao anao miova tena tianao ny izay mianaka tsy ohatra ny tovolahy mitseritreritra ny arenanao io fotsiny afaka ho sambatritsika anaka na mahantra azy ohatray raha dada moramora ny vavanao ary lasa ianao mandeha ny fefa mazava zany teny miaro zany leo fahantrana izy ka velao hiaina anaty fahasambarana amin'izay ary lasa amin'izay e aza dia atosika mafy loatra ohatran'izany loha izy Patrik ka inona koa mbola irovanao an'io na ho faty zao dia zao azy io tsy maninona ka inona koa ny olana tsarova tovolahy fa misy farany zavatra rehetra ary Andriamanitra tiandronao androna ifoana lasa ianao mandeha any atao mekara ao anaty fiara vady be ako ndao lesy za koa tsy miady amin'ny olona voan'iray tovovavy ohatran'io sady sao dia midy eo ihany le politika andehanantsika sady za io koa ny lesy mbola misy pro amin'ny karana chine amin'ny telo ny fotoananay sao dia ho very vola eo ka ndao ary ino koa mahavariana be andrio efa ela tokoa aloha izay tsy nahita ny finiavana manahoana ary izy amin'izay finona aloha le tena mahazo anao inona ny rarahinao azy zay asambatra antsika bebe koa atao ry seria ka hitany lahy anala BBC amin'ity le tsy izy zany donc raha afaka BBC amin'ity izy tsy mila mampianatra azy tsony ianao dia hainao koa ny volamena azy isam-bola nao rin'ny fahafahany BBC satria tokony miasa amin'izay nge izy tsy izy hoe sao de hery miaro mila rahanao zany raha mbola tianao ny rahantsika tsy mahahory atsika ne chéri raha mampianatra amin'ny finiavantsika na tsy ka aleo misaraka rehefa tsy mety aminao zany non kosa azaniko aloha fa resahako dada zany rehefa tonga maka volana an-trano izy amin'ny farany volana ok chéri bisou be ndry dia nahoana loatra re jesony iny dia ratsy saina amiko fa inona ny ratsy nataoko azy dia ny dadako aza mba aiza amin'izao nafeniko tamin'ny dadabe foana hatr'izay hoe zany eka ataony ankizy fimezana ny ampianarana mizaha sady tsisy dadany tsy manana neny raha mba teto anilako mantsy mafy amiko le izy fa saingy haiko hoe dadabe tena tia ary miezaka manao izay hafaly alahelo ihany anefa ny ato anatiko ary tena banga tanteraka fitiavandray aman-dreniko efa hivaly ny BBC anay asa raha ho afaka azaoko nefa raha niezaka mafy nataoko ve dia tsy ho afaka zah na dia kely be adi-tsaina aza zanako finiavana ao fianao anako tena tiany mihitsy miantso azy ioko finiavana fa misy inony ay ve dadabe aza dia manaitra koa re dadabe ka tsy manaitra anao fa ianao mihitsy anako no tena variana fa finiavana misy inona mahalasa sainanao anaka dadabe malahelo za dia matahotra fa maninony fa nanao inony ianao ka tsy zany dadabe fa niezaka nanafina taminao foana za tena mampijaly anangy eny ankizy mpiara-mianatra amiko nandritra an'izay tao ampianaran'izay dadabe tany ve anaka tena matetika mihitsy azo za mitomany fa miezaka manafina aminao finiavana dia inona nefa ny ataon'ny ankizy ianao hoe inona ka lazainy zareo hoe zazasary ony za sady tsy vitan'izany fa tsisy reno koa dia lahy antitra ohatranao ony mba miaraka finiavana indray re amako okizay okizay moe
aza mitomantsony zany zanako zany fa fanodadabe ny ranomasonao oka izay fa aza miasa saina amin'izany tena tsy sanylaza taminao za sao dia vao mainka ampitombo fahorinao zany efa ranondraraka izany dia aleo hoany a amin'ny sisa lazao any dadabe foana na inona fa iarahantsika mianaka amin'ny zaka zany a dia aleo fa andehanako any an-tsekoly any foana ny tompona andraikitra voalohany eo aminareo afarako tsara mihitsy mba hitenin'ny mpianatra ao amin'izareo mba tsy hanivaivaka izy ohatran'izany kosa mba samana ny toe-penana inge ny olona ny anao nga fidina anao oka izay fa sao dia maratro indray ny fonao ka dia oka izay zany zanaka dadabe zany a raha pitsony hono ka hivaly ny BEPC aza mataotra fa efa haiko fa tsy maintsy ho afaka io zanaka io misaotra dadabe izay vao maivamaivana ny ato anatiko izany aroko dadabe aiza ianao e dadabe ahoana e afaka BEPC seconde tena faly be za dadabe ndray le zany zanako malalako zany arabaina ny zanako dia avy aloha ataony dadabe bakely afaka ihany ny zanako sady endry tsara sady mahay tsara misaotra dadabe dia isoratsika koa Andriamanitra anaka isorako nanampy ahy foana dia tena isorako voalohany ihany koa Jesosy niaraka tamiko foana zany mihitsy anaka fa indao aloha dadabe ho any amin'iny tsika ilazany zany vaovao mahafaly zany a mihitsy za fa ho faly be zao izy aleo tsy makany aloha tsika mianaka e mety ao izy zao makoko aiza koa oratsy fiasany azy zao ko andao dadabe andeha za rehefa tsy andeha ianao tena lasa ihany kana marina tena aleo zaho any ko fa votony ranomaso ihany karakely iny miverina io tena tokony nazaiko azy mialoha ihany ny zavatra nolazain'ny mama no momba ny fianarana ka aleo andeha aingana any aloka dia inona hoany zany ny tokony iraraiko an'izany efa lehibe indry izao dia ampahafantariko andry tsara ny zavatra ny ainako mahatonga tsy tia maizina nareo sy dadantsony leo me tsara velantsika koa aza dia miteny ohatra izany nefa tianaingeneny zao vavitokana fa tsy mba niadana ohatra ny vavitokana rehetra fa ny aina fijaliana sy fahoriana farany maty ny mamako avy eo dia avy eo indray rehefa lehibe za dia nanambady dia olona mahantra velona sy mamilava ary mpamon'olona ny vadiko rehefa nitroatra dia navita ny saraka taminy vo efa taona monja indry tamin'izany lasa ny ambanivohitra lavitra be any izy zao ka tsy haiko izay fiainany ihany fa ny haiko dia za efa sambatra zao nahazo an'izay iriko rehetrarehetra fa zao ny tiako hiala eto amin'ny fiainako dia enao sy dada manelingelina amin'ny fahasambarako lava io sady lasa matsiaro ny lasako foana isaka mahita anareo ndray riryneny dia tena hoe afonao ve za atakalinao an'io lehilahy tsy manjary mangina ny vava ary taranaky ny fahantrano ty io lasaindry tsy manjary io mihitsy ny loha ranony fahasambarako fa lazaiko andry tsara finiavana andao anaka andao tsika anaka ndefa tsy misy antony tokony hijonona antsika etotsony ho eto any mihitsy ny zafinao raha dada fa miseho be vavasy ary efa nampahafantarinao azy angasy rehefa tsy miantoka ny fampianarana azy tsontsika dia aleo koa tonga dia omeko ray alina nareo amin'ity farany volana ity dia tsy mifanelingelina tsony iny dray tsy bon'ilay padrika tsy vanina ilay vola dia lasa izy niditra azafady angerineny mbola zaza tokoa za nefa inoko fa tsy hoadiniko mandrakizay fa momezana omenao ahy tamin'ity fahafarako fanadinany ity zao farana hitanao araka fanirianao fa te hisaotranao za tamin'izay rehetra nataonao ary aza manafa tsy hitana lolo-po aminao zay satria reniko nahitako masoandro ianao misaotra dia mindaro soanareo mivady ary be moral izy zany nefa zaza vao firy taona io dana mandeha any dadabe miezaka manakatra ny tanany za dia vo maika izy me manalavitra ana dadabe moa andrano za fa naraka anao way fa lasa iza indray izy teo ay ry ambony ndrika ohatra mikopakopaka manao veloma zany izy
dia faly be mihitsy ny endriny. Lasa izy vetivety teo indray ary ohatry misy mandray aneza ny tanako izany. Tovolahy mamirapiratra be fa tsy hita ny endriny. Azafady ange, fa hoentinao aiza ke za azafady? Tsy mamaly izy fa mitsiky fotsiny dia miezaka mitarika moramora. Fa ho aiza tika azafady? Toa eto ambony seza izany mijanona. Inona ny ataoko eto? Inona kay marary anao azafady? Ay, hoany tsara ny fanafody dia raha misy tsy azo tsara ny fihinanana azy dia antanio veloma dia miraro mandrosoa manarako. Kay mofo kay dadabe, tsy azo kokoa izany ka. Fa afako izany ranofy sady faly izany sambatra ny ainan'le izy. Fa le farany hoe za dokotera hony ary tena dokotera tsara fanahy, tena miasa tsara. Tiako ery izany. Koa maninona mora izany nataoko rehefa afaka baka za sady tsy ratsy ange izany ary izao tokoa izany no mifiry ka. Ohatry toa amin'ny 3 maraina kay ny tena aleo verina matory ka. Fa vao afaka baka eo za dia tsy maintsy dokotera ny ataoko. Tena tsaboako daholo izay mila fanampiana avy amiko na dia fahavaloko aza. Iza moa fahavaloko ohatran'ny tsisy misana eny ve? Kosa mitondra 7 volana izy ka tsy ankalaiko mihitsy ary tena maniry mafy izany orinany mba hahita azy. Dia hitady amin'ny dada koa za raha mbola velona iny izy. Afaka baka hono za vao lazainy dadabe marina rehetra momba izay efa tena ela tokoa no nanindriako afantatra azy. Aleo mitady torimaso amin'izay ka visavisaina daholo ty rehetrarehetra ty ary le tovolahy nitatana ny tanako ohatrany tsy ratsy izy tala mihitsy za ty ka matory amin'izay ke raha finiavana. Kiala miaro madama be zao mieritreritra hoe saro-piaramina za amin'izy hoe miaraka amin'ny karana be jeriny fa ty foana ny masony. Raha mba hainao marina moa fa vady roa sy patelo ary zanaka 3 zao no veloniko amin'ny volanao dia ozy ianao hoe nikakeriny ambokelitiny za diso fanantenana aminao za ndre mampalahelo anakay ianao ry madamy miava sady tsy havana ny zanaka mba hifanoana. Patrika iverinao asambatra anao nefa efa vita petrapetraka tsara ny fiainany sady manataranaka ianao nefa ty vato boribory tanteraka ary ty fananato mikala ahoana milamina tsara ve lesy? Tena désolé sy malala fa kilina tena mahafatrapo be iny dia tsy afaka elana. Izany mantsy fa misy vilabe izay no soratany amiko dia 2 semaines za miaraka aminy. Efa nilazaiko izy hoe elahy vadiko vita soratra amiko dia hosoratana amin'lahy le vila dia lahy ho aza saro-piaro eno vaovao tsara beka izy izany aza manandry efa tena manaiky ny saiko sy ny foko hoe asandy io dia za ihany ny tena tiandry dia tsy maninona izany tiako be izany izo ary allo azavady vetivety io ki tsy maninona le chéri fandao ohatra malaza ny saiko ihany ny tenin'ny Jessica hoe mampirafy Patrika dia raha sanatria marina moa izany dia ahoana tsy izay vao tena very non cash tsy marina izany efa manome an'izay rehetra ilainy zaka dia havitan'izany rehefa izy tena mararo ny napony dia ahoana izany ny alako eto mikala miaro enona reny fika aleo mody atao hoe tena tsy zavaza
dia ahoana kia dia ndolo akarevo mafapantsika sindre dia mbola tsy eto le karana be ny sao elako andahoary sikely ty verako ty dia avy eo tsika mandia eny fa manina tampoka teo koa elahy tena aleoko izy zahoto fa ohatry ny tena marary amafy zany lohako zany maninona koa za zany zay kia amin'ny firindriny mety mody mety maraina mihitsy angamba mety amin'ny 1:20 eo ay eny ary hoentiko zany ny fiary sady jery fanafody any amin'ny farmasia za dia akaina kely fa mety reraka koa ngambako mampalahelo ahy lesa elako nefa ny za zao tena mbola tsy afaka mody ndao ary biso ela ok ary tena lalina dadabe fitondran'andriamanitra so ihany za fa natoronao an-trano mba hifikitra aminy fa raha tsy nino azy angamba dia tsy nahazo an'izao bac avec mention zao dia so ihany koa fa mbola eto anilako foana ianao dadabe finiavana angamo dia adinonao anakary masira niantroko asy nanampy anao an-trano tamin'ny fianaranao kosa kosa tsy adino fa dadabe mihitsy manapaka teny nefa za mbola voiteny mihitsiko azafady ary re anako sambatra mihitsy manana zanaka kehitriny vao mainka aza sambatra tena hotoizanao amin'ny ambony indrindra ny fianaranao anaka dia anao mba mahazo asa tsara sy vady endre vai koa zany dravitra ilay dadabe ako akintsika amin'ilay pahary atsika zany dadabe za tokoa ange dadabe anao dokotera dia mba dadabe ny sitranoko voalohany dia zanako tia koa tsara ilay tanjonanaka fa ny aretin'ny dadabe ane aretinanto zay ka tsaboky foana efa nilazaiko andro masery zany dia hoe mbola vonina tsara ondro zareo ano anafa ny anjarako mianatra ay tsara be sany anaka tsara dadabe fa manino ianao angalao rano aloha angalao rano kely aloha vetivety ary oay dadabe totorana dadabe efa mifo aleo za hijery dokotera vetivety asa mandeha any ianao fa tena kely ny heriko anaka efa vitany atidiko anaka tsy maintsy mandeha fa miandry any reny be anao dia tsarovy anaka tianay ianao dia aza mitanana elo amin'ny reninao ataovy lohalarana amin'ny fiainanao an-tranony vavaka dadabe aza ilozanao zany moa zay mbola tena mila anao nge zay aleo mihitsy zahaka dokotera ka vetivety andrekiako tena saika voatona le tovavy marina tsy naninona ve anao teo saika maty tena zafady tompoko aleo aloha za ande oka aloha ry tovavy tsy naninona ve ho ahy ianao fa inona ny tena mahamaika be anao dia tsy mijery lalana mihitsy rehefa miampita marary mafy dadabe anay dia andeha hijery dokotera andao raha hojerentsika aingana izy dokotera ianao andao aingana ary le kary ianao atao anaty fiary andao mahereza indrindra kia tena mifony za fa raha mba tsy varindresaka zao tsika mety vovonjy any izy tsisy tokony hifonanao zany ramose mila manaiky za satria izay foana natorony dadabe anafo ny fahavelona vita tokoa ny adidiny tamiko fony za 5 taona nefa teo izy afaka baka aza izy voalasa ekeko hoe mafa ezaka mba hanatanteraka ny fanindriny sy ny teniny hoe sambatra tokoa anaka kehitriny ka fa vao maika sambatra raha toizanao amin'ny ambony indrindra ny fianaranao dia ianao mba mahazo asa tsara sy vady endry na izany tena malahelo asaka oka izay moa matina mela mamy iza toko moa ny anaranao finiavana kely ny dadavelo ay
Za kosa mitandrify dokotera vao nivoaka tamin'ity taon'ity za dia miasa amina klinika iray eo andrenivohitra fa mandalo miala sasatra dia zao tonga aty zao. Sambatra ianao efa tafita. Zany efa tia zakirery ny onja amin'ny fiainana. Tena mampalahelo ahy ty tovovavy tiako. Nabongony ranomaso azy izy dia hita foana hoe tena tsara tarika. Tena hoe fanampirana ohatra ny efa latsa-pity amin'ity tovovavy ty sady a. Na dia hoe voandroany azy ny hitako dia ohatra ny varak-pity aminy a. Monsieur Tandrify fatao variana be ianao? Tsy zany fa tandry fotsiny aky dia mety fahazasiana monsieur zany afakabaka indray dia mikasany ianao inona zany? Anao dokotera ohatra anao dia anasitrana dadabeko ny tanjoko voalohany saingy ndrisy okizay ho a efa sambatra izy fa aloha izay tokony atao amin'ny fandeverana azy no tokony heverina zany zao aleha jereko izy dia ndry mandehana any amin'ny siviboky tany dia avy eo tsika mampilaza amin'ny fianakaviana. Tsy manana fianakaviana izay izy dadabe fa angamba ary masera no lazaiko dia misaotra anao sahady Tandrify tena misaotra inona moa ny soranao ny tokony ataoko ihany nge tianao ataoko 3 volana sahady izay nandana ny dadabe. 3 volana sahady tena malahelo mafy azy azany ka ary tena tsapako hoe tena mbola mila anazy mihitsy ny fiainako. Ahoana ny fomba hiatrehako ny fiainako tsisy azy? Hotratrako ihany ve ny tanjoko lasa dokotera? Ndrisy ry fiainana tena ahoana loatra finiavana andraso vetivety nge Waio to Tandrify rytony oay dokotera aza dia manany ihany moa zay ndray dia saika tsy niandry ahy mihitsika ataondry fampanadala ve zany? Aiza kosa moa dia ahoana dokotera tena ely zany vaovao anao? Ndao aloha hiditra ao anaty fiara dia ao tsika niresaka fa aiza dia tia moron-dalana ity tsisy restaurant azy idirana koa moa tiako sandry izao misy zavatra tao ka mirenireny zao za io manary ty aiza kosa kiry finiavana ndao re najanoko io tsy mantsy ny fiarako ay ndao ary za neringa sofera tsy manana frais de transport ary izy ity lasa be vazivazy mihitsy tato ato za nge manaiky tafahatovy eo ihany tena aoka izay marina fa sao dia voakaikitry nga carnivore etiko tio eny tokoa ake dia ahoana inona aloha vaovao za ela be zay ndrisy rery Tandrify inona moa fa dia niala elo zao vadiko boribory zao tsisy havana tsisy namana malahelo foana ny dadabe izay mba niavako tena kivy ahy inona mbola antony ivelomako ndry kosa ho aza miteny an'izany za nefa tena mbola haiko ny antony ivelomako dia tsabo marary sa hoe inona marina ka fa misy marary spesialina zay tena tiako tsaboana ary izy ny tena antony ivelomako mandinika tsara izy sady raisy ny talako dia tsy marina izao tena ohatrany hoe mitovy amin'ilay zavatra tsapako tamin'ilay nofoko indray aliny aleo zany ho andry Tandrify vao tonga koa ianao dia niala heloko ny tanysaiko anaoko fataiza foana aloha ianao andray marina ny fanojy ny masonay dia nifandinika ela be tampoka teo nefa dia modiny esoro ny tanako nandray ny tanany ahoana ozy ndry teo ay ve nanao mission kely tany atsiny tany aky za dia efa miveriny eto azo ka fa inona ary ny tiany Tandrify atao fa tsy azoko ka sa tsy anave izy ary sa
tena masoko mahita fa kay tena mampamafy ahy tokoa ilay Patrika. Efa tena mihaiko azy anisy rehetra an'ilay efa trano robe izao izy misoratra aminy, fiara 4x4, tany 4 hektara. Efa tena mifananako rehetra mihitsy mihaiko azy tena mbola vitany ihany no mampirafy ahy. Tsy manaiky an'izany kosa aloha sy ireny raha mba hitany akory za mandinika azy fa dia eo dia variana amin'ny rery amin'ny telefona io. Ory Patrika. Oui. Asa manetra mosikiseriako a. Izao vao tena haiko midika an'izany vadika izany. Haiko hoe misy koa ny vadikely any ivelan'ny trano. Ary amin'izay tsy iray fa maromaro mihitsy. Tena hoe izao ve izany vao hainao nefa firy-taontsika ny miaraka. Ny zanako vavy matoa azy efa nanala BBC raha matoketrona. Mba manaova resaka maritra tsara aloha Patrika. Finina moa no nangatanao ka tsy nomeko anao. Ono a, valio a. Misy ka. Tena misy dia misy. Dia ny taranaka. Dia ny hoe ianao anarery fa tsy kambanako amin'ny hafa. Lasa dalana mba le rangaty. Efa ty amin'ny fafiry-taona koa voateraka aminao. Ary koa tsy efa hainao moa fa mivary tena ny asako dia ahoana moa fomba hirako aminao rery. Ary raha hoe olona manana asa stable ianao, afaka tsy miaraka amin'ny vaza sy ny karana tsony koa ny ahy. Patrika ny hoe hiasa. Efa mivadika ty ambany angamba ny lanitra dia ny tany indray no any ambony. Tena raha maty mitapy ty. Patrika, hainao tsara fa nafoko ny zanako sy ny raiko noho ianao. Dia izao ve nanaovanao ahy sao dia mba tsy rariny Patrika. Nga mbola tsaronao hoe manana an'izany ianao ka. Ny hoe very koa hoe very tadidy manko. Izao hoe any ela be izany. Soniavy ty taratasy tya dia aleo mibandy andeha amin'izay fa sady efa nahazo mamy leo mijery raha matoa belany irena sady lozitra. Taratasy? Eno a io e. Taratasy iny ty? Io. Divorce a? Eno. Tsy manao an'io izany a Patrika, tsy manao sinoy an'io a. Tsy avelako afamaina ianao satria efa hainao no namoizako ny zanako. Dia anao inona ary? Ndao ary raha zakanao ny ditrako e. Dia efa mampitandry ny zaza zay a. Zakao daholo ny vokatry ny didoanao. Tsy maninona fa zakaiko e. Endrika reny mpanary zanaka koa izao. Allô? Salama dokotera? Allô? Za indray ndria. Rehefa titeny andry hoe dokotera dia atao ve dokoteran'ny toy izy e. Elako dia ahoana ny vaovaonao? Ka zao hoe mba manasa andry dokotera an'io raha hoe mazoto indray mba hiaraka isakafo any amin'izay toerana tena tiandry. Ahoana re izany eny ary ka zange tena tsy mahay an'izany resaka restaurant izany fa izay tianao ihany dia tiako daholo. Ka miomana vetivety fa zange efa miandry eto ivelany eto e. Atao sérieux koa e. Eny ary fa hiomana vetivety ahy Bonjour ndry. Mandroso izay mipetrapetraha. Bonjour. Manazy amenatra koa rangata andrevitika. Zanga princesse no atao ohatran'izany. Oy, tena princesse mihitsy ndry ary ho lasa mpanjaka vavy atsoatsy. Mahita teninina ianao ty ka andao amin'izay azy ary prince andeha. Andao re. Tongotsika ke. Dia zao ho tapenako amin'ity lampy ity maso indray dia mana raha moramora fotsiny. Fa maninona ianao manao ohatran'izao aminahy? Satria ny princesse sady tsara tareny, tsara toetra no tsara anarana. Zay midina moramora dia arao zahay averiko tenenina amin'Rianina dia efa haindry amin'ny fiatsika sary finiavana fa za tsy dokotera tsotra fa dokotera amin'ny fondry dia ndriko toraka izany tena dokotera ny foko. Inona daholo ary izany ry tandrika. Fa ao amin'izay moa masoko e. Ao ary zay surprise. Finiavana ahoana manaiky ho vadiko vindry dia manaiky ho tiaviko. Tena androany vao haiko ny dikan'ilay nofoko. Narainda
dadabe dia soloana ny tandrify. Tena tia ny tandrify ve za e? Za hoe tsy manana etsy-pasana dia anaiky azy. Tena ohatra no sarotra izany ka. Ary tena peratra fiancé ane ty atolony ty e. Fa tena tia ve izy zany e? Tena aza hitako ka andafy ny havana. Dia inona tsy moa mbola antony ny ainako raha hoe izay olona tena tiako indrindra ny tsy anaka. Very aho. Tena tamoka tamin'ny kongambo izao e. Inona moa izany no antony tsy anekeko azy? Za tia azy dia izy koa toraka izany. Tandrify aho. Oay, tena olona efa hitako iny lehilahy iny a. Mitondra zaza eo amin'ny 5 taona eo izy miaraka amin'ny vadiny. Tena finiavana. Tsy maninona ke raha hiteny hoe tsindrifa ny fitiavana ange tsy fanireny e. Azafady raha hoe tampoka be tamin'irily izy. Azafady tandrify a. Eny ny valiteniko ka. Manaiky zaho alainao vady dia manaiky ho tiavinao dia manaiky ho mpanjaka vavinao. Ndray marina izany hafaliako. Misaotra kia. Ezoroako izany dokotera ny foko izany. Arabainaka i dokotera ny foko. Faly aho dia mino aho fa efa faly be koa dadavelo any an-danitra any. Eny lesy ry tandrify a. Tena faly izy raha mba tety tokoa izao izy. Eny lesy a. Tena faly izao izy. Raha mba tety tokoa mantsy izao izy a. Angamba tena feno ny asambarako. Zay indray fa mitomany. Simba eo nge tare mafatifaty be io e. Sa tsongoko kely? Kosa e. Marary kosa raha ngafa aza tsongony le tanana dokotera be teo. Ay mbola manany ihany. Ary dia tena ho tsongoko tokoa ange. Dia hono ahy e. Atao vinany raharaha. Amin'ny fotoana sy tandrifa mety ka. Izay fotoana mety avonina indray. Izany a. Eny ary e. Aleo fa lazaiko an'lahy eo ihany fa mandra-piandry an'izany aloha dia tiako sy riko raha mba mitomba trano ny fitiavan-driana. Izany viaky dia mbola anontaniandry ihany a. Tena hoe mitombo isan'ora, isa minitra arazo atao aza izany dia hoe isa tsekondra ihany koa raha hoe mety. Izay re dokotera be vazivazy mansosotra tsy. Dongodongo kely indray a. Hoanao amin'izay le gato ary. Ny lahy ty ho atsy trongoko ane e. Na dia efa taona maro izay nalasan'ny dadabe izay dia tsy mahay manadino azy mihitsy ny foko. Tena banga sy tanteraka ny amiko rehetra. Nrity izahay sady tsy rainy tsy reny. Sady koa hoe mba nanahona azy izay neny ihany. Mbola ilay masika velona sy ratsy toetra be ve sa efa mba niova? Mety mba mahatsiaro ihany ve? Dia mbola nivady ve izay izy ilay tovolahy vadiny iny? Iny koa ve moa mbola ho tovolahy amin'izao e? Efa taona maro izay ny lasa manko. Aleo aloha akarivotra ny an-jaridaina any ka. Tena mavesatra izany alaheloko izany. Fa tena tsapako aloha ny asarobidin'ny fifikirana amin'Andriamanitra raha ireny sedra marina trehako ireny e. Raha tsy teo izy angamba tena efa ela nyreraka. Efa namofo mihitsy azako. Dia mbola nomeny olona tena tiako aza nampy ahery hatrany. Ary indrindra nahatonga hatratra ny tanjoko. Tena fitiavana tokoa ny itiavako azy fa tsy sanatria hoe ameny mibanga ato anatiko satria manko fitiavana dia tsy mitady valiny. Fitia maharitra amin'ny zavatra rehetra ary mino zavatra rehetra. Indrindra ny fitiavana dia maharo-poka dia navadiko boribory aza dia tia mitandry foana. Nampy
betsaka koa ny centre Andrimasera satria raha iny izay sy dadabe efa tsy nahita le iny dia misy masera nanao fitsidihana tao amin'ny karaniangonanay dia teo ny nararotiny dadabe ny resahana taminy nampanaovany test zaka afako daholo ka izany no anisan'ny tena naharesy lahatra Andrimasera andray aho lalina loatra ny fitantanan'Andriamanitra ka tena marina tsy takatry ny sain'ny olombelona indray ary samy manapaka amin'ny finaniko isidiny izany iza koa ary ty allô bonjour oui d'accord Jesoa misaotra anao aleo aloha iantso any tandrify allô bonjour chérie vaovao faran'izay tena mahafaly be niantso anaty eo ilay vazaha tany France fa efa natafatsangana klinika lehibe tanahy izy ka izany tendrainy ho lehibe ao ndray kiry malalako tena vaovao farany sy tena tsara zany félicitation akia dia ahoana hiaraka isakafo zany tsika rahariva elahy ihany io ko za mo malalaka foana hatreto ohatry ary alaiko any an-trano le zany amin'ny dimy dia zay tiany rehetra anao ataontsika eny ary bisou elahy merci dia tena tsy misy tahotra tsony mihitsy zany le raha paty miantso mivady kelany sy ny zanony eto masoko eto ary tena mikatsaka n'izay ampalahelo aho mihitsy ny ataony amin'izay resaka lazainy nahoana ary any jamba be taloha tsy nahita an'izao hoe tena hoe jamba ny fitiavana marina ve eny marina ny azy fa zany ho adalana vitana nary zanaka fa raha ny raraka koranga zany raha miaro tsy azo elana tsony izay tokony atao zao ny heverina izao hoe izay farafananako dia soratako amin'ny zanako daholo ary raha tena tsy hita mandritry ny roa taona izy dia aleoko omena ny sahirana toy izay ho an'le lehilahy voay be tsy manjary ity mila manao didi miafina amin'izay aleoko izy zanako fa amin'ny weekend-ndry hoentiko any amin'ny piscine dadange zao mbola biasa be ny patron dadange tena masika be mihitsy ato dia tsy malala menatra kory ve ianao ry Patrika finina loatra ny ao andohanao ty le tsy manjary ty vehivavy adalatsy mbola tsisy dikany zany fa tia indray mitoraka ity ny tena maharary anao tsara mihitsiny eno tsara ary ilazako azy aleoko isery mambeako dia ahoana kindry le hoe hipetraka ty aminay fa efa nahita fikaelana atao an-trano vendry tsara be zany tonga ava sokiry malalako dia mba le akanjo sekiseky reny hoentina fa so resin'le madama be sady mpamelona antsika ato ny mpiasa antsika andray Patrika dia vitanao ve fa inona nefa ny ratsy nataoko anao tapahako aloha ndry fa aka misara mafanany ranomasiny madama be za amin'ilay ndika izy zany bisou mamy be kiseriako sao dia mba hanenenanao zao ry Patrika ninona ekeko hoe tsy netiny nataoko tamin'ny zanako fa zany tsy nanao ratsy anao kosa fa za maninona anao hitady ny maso no antony nanambadiako anao zany hoe hitsetsitra ny volanao dia aka mifanananao rehetra kinona ny ratsy amin'izany ka so dia verinao fa bandy mitapy ary zaka hiaritra aminao hoe miaraka amin'izao fatina vazasy karana rehetra zao nefa dia vadiko atao trano ko raha tsy paiso ary miariko kosa ry Patrika tsy paisontsika ka tsy manaiky an'izany ahy tsy manaiky an'izany oe ty fa totorany madama be tsy mahazaka demokrasia mandreraka koranga zany laso aloha velomina ihany fa sao dia mateto tiako mbola misy fananany maromaro tsy voasoratra amiko manko tena tsy mety miaraka matory amiko tsy Patrika fa tena efa manabe amin'ny aretina mahazo angamba izay moa zany nandritra an'izay taona maro izay dia nanao fiainana tala foana na i Patrika na za dia samy mitondra ny sakaizany toka fa tia za dia sady efa mamelona n'izy mianakavy ato mbola ataony boto sirakiraka
tena efa tsy zakako tsony soka. Rehefa marary dia tsisy mijery ahy izy rehetra fa ny dokotera ny asaina mijery ary dia manakarama infirmiera mihitsy zareo. Indrisy ry fiainako tena malahelo mafy an'ilay sanako ahy. Data be izay mbola antsy sa lasa nanaraka ny dia izaho sisy kala miaro mieritreritra fa tsy hisy farany zavatra ta. 10 taona ilay zanako no hitako farany ary tena tsy adiniko mihitsy ilay teniny fa misy farany zavatra rehetra sady nisaotra izy tamin'ny zavatra nataoko azy izay tena makoehitra. Mahenerityry miaro zany kotilety zany lozany ity mandefa saina ny fahasambarana tsisy eo tsony. Moramora ihany ny vava ry Patrika Tsombilo a. Fa olona ohatran'izao ihany nefa tsy manana ampy fa mbola kala miaro ihany ny asaina mamenona. Zangany tsy nanaiky anao divorsa ka ha? Adalana ny tena kazakao eo raha matompanary zanaka. Zao izy ity vatiko boribory tsy manataranaka. Manaiky sa Patrika? Mendrika tokoa zao. Fa tsarofo fa mbola ho avy koa ny ianao. Misy fetra nefa ny zavatra rehetra. Izay mihitsy ny tenin'ilay zanako fahafarany tamin'izay niona. Tena vehivavy mitapy. Tsy mandaitra aty zany ozony zany ry anina. Ary ndeha ho ajereo le loka fa asesiko any ambavan'ity daholo ireo raha kilao atsy. Vehivavy mivika mihitsy. Efa voan'ilay toridazoko angano tiako. Raha tany anarana rahonana. Mandrosoa manarako. Entoko. Manahoana dokotera? Neny. Tena izy ve io? Tsy possible hoe ho lasa ohatran'izao neny ka. Raha reny an-tsara tarehan'ireny ve? Sady endrika ane izy mibika. Olona tena mahay mihaingo koa izy. Dokotera, fa misy inona? Tovariana be ianao mandinika? Ka tsisy ninona ka. Azafady madama. Inona ilay mahazo anao? Voan'ny areta mifindra dokotera dia... Azafady, toy izy ny resaka ao? Fa afako ty dokotera ty. Zaho koa vao mianatra azy. Voan'ny areta mifindra ho ahy dokotera. Efa nanao traitement fa tena tsapako hoe miratsy andro manalina ny fahasalamako. Nareo moa klinika vao misokatra ary tena manana spesialite amin'izany ka izay no nahatonga aty. Tsy izany dokotera fa misy inona madama? Tsy izany mantsy dokotera fa tiako raha mba mihoana amin'ilay zanako izay aho vao faty aho. Tena mila mifoana amin'io zanako fafitokana io aho. Maninona tsara hoe madama? Fa iza aloha ny anaranao e? Tsy azoko dokotera. Fa maninona ho ahy ianao no ohatrany taitaitra be. Miaro aloha no anarako e. Neny? Neny? Tena ianao tokoa ve io? Finiavana kely natositosika eo fahiny ane tiry neny. Zanako. Finiavana. Finiavana ve ianao? Mifona finiavana. Neny a. Lela-palaty mitsangana kosa aloha e. Zany etsy Andriamanitra e. Mitsangana ianao eo. Mitsangana mo neny. Sosany nefa rako anaka. Miandry fahafatesana sisa. Mamelamo-ny eloko finiavana kely ahy. Neny a. Asa raha tadidinao ny teniko tamintsika noana farany fa za finiavana zanako dia tsy mitana lahelo aminao izany. Misaotra anao aza fa raha tsy nanao ahy ohatr'ireny ianao dia tsy tonga ohatran'izao Oay, ay misy olona ato. Azafady, memenina be kisy ery le olona ao fia. Memenina be kisy ery ny olona velana hoe ela loatra hono le olona niditra tato. So dia mba ny asa neraka izay nge nidirako tato anampendry e. Fa izy no izy ary finiavana. Fofombadika ery neny a. Tandrify ny anarany. Dokotera koa izy. Neny? Izy zany ren'ny finiavana. Ny ona ihany izay mianaka tandrify a.
Faly faly mahafantaranao ary iny fa zao hoe raha tsy mampaninona anao dia mba miendrasa tsy amin'ny efitra ilany atsy fa zay roa andray vetivety tian'ireo marary io velany ireo vetivety fotsiny. Tsy maninona ka eny ary fa dia mahazotoanareo roa kely dia zay ry anakisany lalana nodriaviko tena zao vao haiko hoe tsy maintsy samy mijinjan'izay nafafiny rehetra izay na mafitady io dia zao sisy marina aloha zany fa zoriny iny no mba hafanindrinay dia mba hibebahanao mba ho tena voavonjy ny fanahanao fa tiako tantaraina neny koa aloha ny lalana ndiavinay sy tatavelo ka nahatonga amin'izao toeran'izao eny tokoa anaka tantarao tokoa efa tena liana zahay ahaiza zao dada ndriserineny efa lasa nanampy isan-kintana izy ondray malahelo aho fa tsy hitomany satria tena tsy zakany maheno amin'ny tomany ka eno tsara ary hafa ho tantaraiko an'ireny izay zavatra nisy tamin'izany dia izay rileny azafady tandrifa tena tsy tanako ny ranomasiko rehefa mitomany moa dia inona ny solony ao ary nareo reto ry zanako sambatra ery mahita anareo fankaty be ohatran'izao fa hony tokoa aloha oviana moa izany mataondra raha anareo reto tena sao dia mba tsy tratrako tsonsa mety hafalan'eny ny valiteniko fa lazaiko ihany mila ny dada hitantana zany eny ka raha azonao atao dia mba hatoroy ihany misy azy ny dadanao eny akizanako fa leo tsy androany raha mety tiako mba tena hakafizina aloha ny fotoana ionako amindry androany tsy tiako sembanina lahelo tsy maninona ka mety foana mahafinaritra ery mahita anareo mianaka zay roa morony eny mitovitovy fiainana eny fa ny andray moa dada sy ny mbola mivady fa saingy any an-dafy any dolo ny fianakaviako kake ny akoatran'izay dia any ambanivohitra lavitra be any ny tena nahatonga isafidy hipetraka teto moa dia ny fanilitsilihana nataon'ny dada hoe tsy zanany satria izy mitovoloko amin'izareo isorako aloha neny nanampy afoana dia tonga mitanjona zeneriko ahy nyty vehivavy fa voafitaka foana satria mora araky-pity isorako ny tompo ankehitriny na mia dokoterany fokotena tia dia ifiniavana zany sambatra ankehitriny eo anilany ary zay aso azy hatrany ny katsahako misaotra kisheria misaotra fa raha tsy teo koa angamba n'ilay tanandriny tantana hanala tao anatin'ny aizina dia tsy tonga amin'izao toeran'izao andray retonareo sanako isa tena faly mahita anareo mifankaty ohatran'izao eny fa na dia fotoana fohy aza mba fotoana irahako miriary aminareo neny anao izay azonay atao izay mba aharitraritra ny fotoana hijanonanao eto aminay ao anatin'izay dia mianatra ny ho faly foana sika ary tena ho sambatra amin'ny fotoana izay mbola homena antsika marina tokoa izany reneny ny aretina mahazo anao manko na dia hoe tsy mbola misy fanafany azy dia azo atao tsara ny miaraka miaina amin'ny ao anaty fifaliana foana aza manafa eto izay izay mbola ho zafinao hanolotra n'izay tsara indrindra ao anao izarantsika ho anao rerineny fa tena tsy tomantsony ary izy roa fisaorana natolotro anareo ohatray tsika indray ngery izy mianaka nijeren'ny sakafo eto ndao sady mihinana no miresaka ko tokoa mazotoary ie dia mba nisosiny tsara foana nery izy roa no irariana ao antsika dia tonga avasoa ny andro malaza misaotra rineny allo izaka io azafady sy tela vadin'ny patrika fa misy inona indray
teniny Patrika hoe homany aho hoe ilay taratasy divorce fa ataoko sonify fa hitako ny zanako. Maninona Patrika? Lasa tala? Fa naninona? Nisy nandroba ny fananany? Loza koa zany. Dia aiza zany izy izao? Any Anjanamasina? Andriamanitro, lozinona koa re zany e. Eny aleo fa jerevako any izy. Eny are may andraso aloha ianjoandro fio e. Aleo finiavana, neny ihany akia. Misy vaovao ratsy momba ny Patrika akia. Maninona Patrika ary neny? Lasa dala izy fa lasa nijiola daholo ny fananany e. Dia ilay lazainy fa zanany koa ny kay tsy tena zanany ny roa amin'izy telo. Mampalahelo zany. Fa ilay momba ny dada aloha mba omeo anay roa mombamomba azy dia akazy ihany izay e. Dia alamizy olany dia amin'izay mba mary azo tony sy fehiny fahasambarana ny ainanay roa kely sa... Eny akia. Misaotra ary neny a. Mirary soa anao? Eny are, mahita ny soa akia. Dia mbala zao tata hoe mamela hoe ny eloko fa tena tsy rara ny zavatra nataony. Eny rery neny a. Dia farany neny ne za mihinana voankazo maromaro a. Dia aza manao reraka be koa. Alohan'ny andarako any amin'ny dada tsy maintsy mandalo any aminao aloha no mijery ho fahasalamanao. Zay a? Eny akifia, velomany amin'ny tandrify. Saro-pisaina fa iniditra mihitsy izy. Zay neny a. Ato ve izay mahalalako izay o? Jereo raha hitanao hoe aza misy an'izany mahalalana izany o. Aiza tokoa ary. Oay, tsy ato ambadika ny seza ato ve? Tsy ato ka. Aiza ato ve? Mbola tsy ato ihany. Fa aiza ihany e? Ao fa hitako. Raha vao hitako dia babeko a. Io ary fantatrako. Ampidio za ka. Mofa menatra be za babe. Naolo mba miondamondana kely e. Dodo tsara. Eo, dodo. Za mbola tsy hidiny. Bonjour e la. Vaovao anao? Tsy dia misy aky fa zao mamangivanga malala an'izao a. Vaovao ndraiky. Neny aky ny antso anaty eo a. Fa hoe ahoana? Tsy zany fa lasa dala hono Patrika. Ndravanjolahy mantsy hono ny fananany. Dia amin'io ilay zanany koa misy tena tsy anazy fa voafitaka izy. Zany? Ie. Ka zay nge le hoe izay azo tamin'ny makarakara tsy maintsy mivoaka amin'ny kilodoky. Marina zany. Ary izay nafafy tsy maintsy tsinjaindra. Eny e, fa mba mafy kosa ndry e. Mivavaka ho azy ny tokony ataontsika fa efa tena mafy ane izany mahazo azy zany ry tandrify e. Eny e, marina kosa aloha izay. Fa nilazaiko tsy diso satria alohan'ny anaovana ny ratsy dia mila misaina sady izay mety ho vokany. Eny aky sheria. Fa izao ahy roviana zany tsika sindriny araka hijery any dada fa efa meneny aty eo nge ny andisy ahitana azy. Dia ahoana re zany e? Finiavany ity misy fianakaviana fa za zany ahoana? Mamoa mety tsy ho alefa ny dada ho aty mihitsy ko. Sheria, miresaka aminao nge za e. Fa maninona nefa raha velany zany ry finiavana? Neny miaro nge fa eo e. Fa maninona? Tsy azoko ianao ka. Fa misy inona tandrify a? Tsy azoko inona ny antony? Tsy zany aky fa so dia tsy hitantsika akory nge izy e. Izaho koa mahalala raha sanatria efa maty izy ko. Lany fotoana fotsiny ihany tsikako. Andray kosa ry tandrify. Ianao aneny nanontany aho hoe roviana no tiako anaovana andrarahantsika e. Tena naiko tsara ianao fa hitady andatsika vao anao andraraha dia ahoana indray izao mivadika izao. Tsy nampoziko mihitsy. Fa maninona tsy maintsy zedinao foana nefa anao tao e ha? Za nge mba manana ny safidiko e. Ary za efa olom-pianakaviana zao dia mila manaraka ny teniko ianao. Ahoana tsara? Tsy maninona tandrify na tsy hakavady azy ianao a. Fa za tsy maintsy mijery indraiko. Ianao ny olona fotsiny amin'izao rehefa tsy misy fianakaviana fa tsy za. Azafady aminao. Ka any mihitsy nge le olana e. Ianao izery tamiko hoe eo daholo ny fianakavianao amin'ny raharahantsika. Fa za tsisy akoatra ny namako sy ny mpiara-miasa amiko.
rariny ve zany aminao ry finiavana? Ay, izay vao azoko ny tena olanao. Avy iny ianao eto akaiky eto e? Avy e? Dia betra ianao dia akipy masonao. Dia manao sofla kely. Izao e. Tsapako tena tsapako fa marary ianao. Fa izao ny ataontsika. Miaraka mitady an-datsika. Dia avy eo miaraka mandresy lahatra ny fianakavianao any an-dafo avy amin'ny rahantsika. Mifankatia dia mifanohana na mora na amin'ny sarotra. Mino aho fa ho feno ny banga amintsika roa rehefa eo daholo ny fianakaviana mamintsika. Mino ahy ianao fa tena ho andro volamena io androsika io e. Izay eny akiry finiavana. Misaotra indray dia azafady aloha tamin'ilay teny nataoko teo raha hoe nandratrandria. Ka za ange dokotera ny fonao e. Mino aho fa efa nasitrany ny fontsika. Eny eka etsoroako izany dokoterako izany. Izany no mahafiniavana ny finiavana. Tsy manaky hatramin'ny farany rehefa misy tanjon'izay fa dia mijoro foana. Allô maître, mety ho viny eo zany maître no mivaly le divorce-nay. Ay kosa afaka ray volana zany. Tsara loatra. Misaotra anao. Dia le mikasika an'ilay didy miafina maître mba foanana le hoe raha tsy hita anatin'ny 2 taona ny zanako dia omena mahantra ny fananako. Satria manko efa hita ihany le zanako. Ie. Misaotra maître. Dia izay fananako nosoratako tamin'ny Patrika dia tiako raha mba soratana amin'ny zanako daholo. Reo sisa tsy lasan'ny jiolahy zany e. Satria ny tena marina tamin'ireny dia formulaire fotsiny fa tsy tena nosoratako taminy. Eny maître, dia misaotra anao hatrany. Lasa vaovao za rehefa vita daholo zany dia mandalova aty hatrany maka ny karamanao. Eny ary, merci. Ampalahelo mahafinaritra le fiainana ka. So ihany fa mailo za tamin'ny fananako sy ny herim-poko fa raha tsy izany lasa n'ilay Patrika tsy vaniny daholo ny fananako rehetra. Tsy haiko moa izao finiavana raha naiky handray an'ireo arenany meko azy ireo. Haiko loatra mantsy ny toe-tsaina izy iny fa dia tena dada velona vela mihitsy. Dia lasa tokoa moa izany ianao ry dada. Dia isotro rano aza. Lolohaka ny an-dakozika. Tia za dia tsy mba afaka nangataka famelana tamin'ny dadako akory nanoloana an'ireny toetra ratsy nataoko tamin'ireny. Mino aho fa namela izy. Tena olona tsara fanahy loatra mantsy ny dadako iny. Izao vao tena tonga saina hoe tena zava-poana ty fiainana eto an-tany ity ka ho anay nanao ratsy tsy mijanona no jerena. Ho an'izay niezaka namindra fo sy manao ny tsara kosa inoko fa anana fiainana tena lafatra ny an-danitra any. Eny tena hibebaka mafy mba ho vovonjy ny fanahiko. Dia eo amin'ny dada sy neny ary efa ny an-danitra. Oay, efa toandro sahady ny andro fa aleo anokona sakafo amin'izay. Dia miantsena avy eo fa raha pitso izy roa kely milazaka aty hatrany. Tongotsika tandrify io le trano. Tsaroko tokoa ny fitiavako ny zavatra niainanay mianaka raha vao manitsaka an'ity toerana ity aho. Vilave mifefy tamboho. Izay le dadabe mitsiratsiraina hoe lahy antitra. Indrisy ry dadabe malala. Tsaroko ny zavatra nataon'ny Patrika sy neny ianao teto. Finiavana oko izay akia. Haiko fa marary nefa tsy hamafany nge zany. Vao mainka aza nimbandry ndao hiditra fa neny ary efa ioko. Manao ary neny Ry zanako isany mandroso tonga soa. Finiavana fa maninaka ianao? Ka tsy maninona neny
malahelo ny lasa fotsiny a manahoana aloha neny bonjour akia drisy ry anaka eny akia mbola mamerina fonana aminao hatrany afiniavana eny kosa zany efa namela neny tandrifondrahoana sendra nandalo fotsiny iny fa andao hiditra ka aleo zany ho any sady aleo dadabe andram-piadanana andao mandrosoky hitandrify ato aminay a androso tokoa moko ary tena mahafinaritra ato zany navoziko daholo dia natsarainy izay azo natsaraina rehery tandrify a andao mandroso aty amin'ny salon ry izy roa andao mandroso mipetrapetrary tonga sonareo dia aza mihafahafa fa anareo mivady izay taranakareo ty dia izay mampitanareo atao ka efa raisiny eny hoe fampivady moa zany zahay roa fa ho tanteraka tsy ho ely zany rehefa hita dada any ambanivohitra dia ny fianakaviana any an-dafy eny tokoa dia inona neny ny zavatra afaka sotrotsika arosa aloha fa tena mangateta be a andao alohantsika sindriny dia hiaraka akazany an-dakozia andao avelanay kely eo aloha ianao anaka io ny commande raha hijery tele ianao dia io koa misy album raha hijery andao retsy a ato akiny lakozia mandrosondry efa vitako ireo daholo fa taoma fotsiny sisa ay tena misahirany neny ka tena sakafo be miezaka mameno an'izay banga afaka fenoko akia anaka matra-perako eto tsisy dika an'ireo andao ary fa mangina rereo le olotindry fa nareo rokoa aloha tena mifahanetana ary tena mifakat neny koa manao izay hamenatra ndao ary nangina rery tato ndry manaitra koa ny ianao ry finiavana tsy nangina izany aka za ve mijery teleko ay zany sakafo entinareo mianaka reny veriny eny ho lany a mbola misy ary aoko oke alay finiavana zafata le ambiny eo fa tsy zakako a endry neny a vetivety za io ary dia masoa daholo misaotra dia nareo ihany ko tena matsiro izany ry neny dia efa nanahoana aloha zao ny fahasalamany neny eny salama tsara aloha hatreto efa tsara dokotera moako nasaina mikotrana ane za ry tandrify zany tsara be zany ka mahafinaritra rehefa salama neny fa zahay roa ny herineny ny eritreritra hoe amin'ny herinandro avo zao zay no andeha ho any amin'le misy an-tany tsara be zany vetivety tokoa sao dia adiniko tiry finiavana fa inona ny ato anatin'ity valopy tiry neny rehefa mahita ny dadanao ianao dia ino omenao azy za mino fa mbola velona izy matoa ianao misisika hitady azo ohatran'izao finiavana ngiry neny tena nahay aloha nareo nanome azy an'izany anarana zany anisan'ny hery mahatonga azy tsilofoka mantsy io anarana io fa na misy inona dia andao foana mandroso foana ary izy kosa matetika mahomby zay indray le manisy sira tongoko anenao enao koa dia ao ampikoroka mamy be siramamy kosa ki zany fa finiavana ampiana siramamy mira inona ry neny finiavana siramamiko Cool FM manan'olotra ho anao finiavana tantara nosoratany volana balika nolalaoviny rakoto faly sinaizy niaraka tamin'ny niravo antsaravaka nandray feo Laura Guinness nandrindra ny lafiny teknika Dida Montero Nana Totosa Jihad